miara-mandeha amin'i Jesoa. Lesona fahadimy, mitombo ao amin'i Kristy. Mazava aminao angambo izao fa ny fiainana kristianina dia ady, ary ianao miaramila eto an-tany fiadiana. Raha izany, inona ary no ady tsy maintsy sinatrehanao amin'izao ianao miara-mandeha amin'i Jesoa izao? Nanao ahoana ny fahavononanao hiady? Inona no heverinao fa fomba hiomana ny miaramila an'i Kristy amin'ny ady ara-panahy? Mampiorina antsika ho maro toko kokoa sy andresy ve izany rehefa miara-mandeha amin'i Jesoa? Arao ary ity. Grasy a, henoko fa nisy avantranga tao amin'ireo Sofy mianakavy omaly. Fa ahoana? I Mariama no tantara tetsy amoron-drano. Fa nifanintona hono nikalakely zanak'i Iosofy dia nampiantso ny mpimasy izy. Fa ny vavaka Daoda dia nijanona nifanintona ary sitra nikalakely. Raha mbola tsy teo ny mpimasy. Daoda? Lehibe ny Kleoba? Reko fa efa kristianina izy izao ary tsy miadiady intsony. Hain'io Jesoa io tokoa ny manova ny fiainan'olona. Lamina. Manahoana daholo. Akory e. Toa sahirana nareo izany. Gamba andefa aoriana indray miveriny. Sisy sahiran'izany. Mandroso ny Saotra rô. petrapetra. Ahoana ny dadan'ny Daoda ao? Misy lolona jeren'izay ihany ka. Fa zaho efa heninao moa ny zavanitranga tato aminay maly ariva. Adiona izao vao nitantara tamiko io. Mariama ny tantara tetsy amoron-drano. Zanga nanatrika mihitsy e. Morola ho any fanintona mafy sanatria ireny alainy ireny. Rangako dia hitondra azy any amin'ny mpimaso fa tsy navelan'ny Daoda. Nga talohan'ny mpimaso tonga no efa mivavaka Daoda ka nasitrana azy. Tsy mbola lasa akory ny vady. Daoda moa ny vavaka dia iny kalakely fa sitrana. Mahagaga hoe Daoda na ian'izany. Nivavahany fotsiny tamin'ny anaran'i Jesoa dia nijanona ilay izy. Halina aza taloha kely ny atoriako dia nalehako tao izy hivavaka ho ahy. Ianao toa matahotra. Za matahotra ny amin'ity zanako e. Asa mihitsy izay mahatonga atahotra foana ohatr'izao. Ianao raha ohatra mandray an'i Jesosy Kristy ho ao am-ponao dia ho tonga zanak'Andriamanitra koa ary tsy hatahotra intsony. Izay no mahatonga eto. Izao mantsy, hatramin'izay dia tsy nataoko zava-dehibe izany finoanan'i Jesoa izany. Raha tsy efa nahita nino maly ariviny. Ao amin'ny sefy menakavy izao ny voalohany nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy manokana ary nanomboka teo dia niova ny zavatra rehetra. Za koa. Leon'izao tebiteby sy tahotra rehetra izao za mba te hifaly sy hiadana ao amin'i Jesoa Kristy. Ka vonina hivavaka ve ary ianao? Ie. Ndao ary. Raha eo amin'ny anara maherin'i Jesoa no isaorana ianao no ity fotoana miavaka ity tompo. Raha eo raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao ianao dia eo afovoany ianao mba tanterao tompo izay irina sy angatahinay. Azafady kely hoe ry Daoda, dadanao moa sy namonjy ilay fiombonam-bavaka mahazatra maly ariva. Salama ihany izy? Salama ka. Ataoko fa izy misy sy tehotonga ilay omaly iny. Fa ahoana? Zavatra. Tany amin'ny namany niara sotrosotro tany. Dia nijanona tany elaela izy mandrapaharivan'ny andro. Tsy maninona izany? Haiko ka, tena niova izy manam-piadanana kokoa izy izao ao anatiny ao. Fa izao fotsiny, izy mbola tena misotro. Aza manahy e, mbola iova izy. Tsaroa fa dia lavitrezaka ny fiarahana amin'i Kristy. Isan'andro, mitombo miandala leo isika. Ramse. Mandroso. Azafady. Misaotra tompoko. Maza ho toerana. Na tsara dia mba mamangy e. Misaotra. Akory Ramse. Ay madama, faly mahita noho indray. Mandroso ary. Ko nanahoana androany? Eo am-pikitazana katsaka zahay. Rano marina, aleo raha matoa saika manomana arina ho anao. Laminina,
eka mba azafady ange anymany katsaka erany arina ho any Ramose. endry dadany Daoda. Tena misaotra makasitraka re olona tsy namonjy fiombonam-bavaka ianao ilay indray ariva iny sady nampanantena nefa izay niomana anao fandraisana makotroka. Tena diso aho fa mba niaraka kely tamin'ny namako akanjo adiny tanteraka ilay izy. Hitanao ny fanankenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia santatra ihany. Fa mila matanjaka koa ny finoanao manomboka hatreo. Tahaka ny vatantsika ihany, mila misakafo isika dia matanjaka. Koa mila sakafom-panahy koa isika mba hitomboana amin'ny ara-panahy. Variana tokoa aho nahita ny herin'i Jesosy nanafaka ny zanako vavy tamin'ny andro be. Fa agagana iny Ramose a. Dia raha ny tompo hoe mahatoky Andriamanitra. Ary rehefa nijery ilay filma Jesosy aho noho ny ampitso dia tapa-kevitra aho hanolotra ny fiainako ho an'i Kristy. Ary ilainao toy izany koa ny tombo ao aminy sady miandratra mihaino ny feony rehefa miteny aminao izy. Ahoana nataoko amin'izany? Ohatra ray, misy be dia be. Ohatra amin'ireny ny famakiana ny teniny amin'ity boky ity, ny Baiboly e. Ramose, tsy mahay taratasy aho. Aza manany amin'izany e. Tongava fotsiny amin'ny fivoriam-kariva mihaino ny tenin'Andriamanitra. Indraindray any an-trano koa no mivory. Enoy ange. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao. Hoy zakay, Lehilahy atao hoe Davida, izy dia mpanjakan'i Israely, sady tian'Andriamanitra koa ka nitahiry ny tenin'Andriamanitra tao am-pony. tsapako misy fiadanana be atao anatiko izao. Isaorantsika n'Andriamanitra izany. Ary izao efa misy fiaraha-mivavaka maraina sy hariva ato an-tranoko izao. Daoda no mitarika ny fotoam-bavaka. Tena mahafa-po. Zaho faly be amin'ny Daoda fa mitombo ara-panahy izy. Eny e, hitako misy fiovana. Ny vavaka dia zava-dehibe. Oi Jesosy, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondona dia ovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Zaho ve izany afaka mangataka izay rehetra ilaiko amin'Andriamanitra? Raha zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra no angatahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ataony izany. Hoy iza ary? Hoy Jesosy hoe, raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Koa azoko atao foana ve ny mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilaiko? Mahazo manontany anao kely aho. Izany mihitsy. Raha zaza herintaona omenao antsy ve? Raha toka izany no tao manina? Oh, tsy hanao izany raha tsy foka. Tena loza be. Dia ahoana raha tena tianao tokoa ilay zaza? Izay ny antony tsy hanomezaka azy an'io, fa mety handratra azy mihitsy izany. Koa tahaka izany indrindra no lazako aminao, fa Jesosy koa tena tianao marina, ka tsy haromeny anao foana ny zavatra rehetra tadiavinao. Ah, ohatrany tsy azoko. Zao hoe, indraindray Andriamanitra mamaly hoe eny amin'ny vavaka atao. Indraindray mety ho tsy no ataony, indraindray koa mety hoe aoka aloha, mandrasa. Tamin'ny vavaka nataon'ny Daoda ho an'ny Môrola, anasitrana an'Andriamanitra azy, teo ihany dia tsy nifanitona. Ekeko fa marina, no henoan'Andriamanitra Daoda anehoany heriny. Aoka fa manomboka azoko izany. Resaky ny rem-bava fotsiny alohany aingako. Ie, ahoana izay? Hitanao, misy zavatra sasany tsy tokony ataonao satria anao efa kristianina. Eny fa naminamana aza. Lay izaho misotrosotro ve no... Zay, tao fantatra hoe tsy mety fa ahoana? Omaly aho raha niara-ny sososotro kely tamin'ny zalahy. Dia tsy tafandromandry. Nalailo mafy mihitsy aho ary mba sambako nisy an'izany. Hitako hoe zavatra tsy tokony ataoko ilay izy. Ny fanahy ny tompo dia hitarika anao foana dia minoa azy.
azafady aho fa hanangy amin'izay misaotra na fohy fotoana. Oh, misaotra madama. mahasoava tompoko. misaotra anao mitsidika. Elome. Ramose, Ahoana? mba manira raha mety aminao ny makatindra indray mba hiona sy fampizara. Ie, zany tokoa. Ho hitantsika eo e. Zay ary e. Manaraka indray. Andeha honohina ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Luka 7:17. Hoy izy tamin'izy rehetra, raha misy tanaraka ahy, aoko izy andany tenany, dia tondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Hoy koa izy, nazovony tsy mitondra ny azo fijaliany dia tsy azo ekenao mpianatro izy. Ahoana ny hevitra izany? Ary zaho mbola tsy nahita andramisian'ny lanja azo fijaliana teto tanàna. lazao ary ahoana no hevitra izany? Ny heviny dia miara-mandeha aminy isan'andro amin'ny fankatoavana ny teniny sy ny fanarahana azy. Jesosy dia milaza fa raha naraka azy dia ilaina apirimina aloha ny planintsika manokana fa efa izy zao ny tompontsika. Fony maty teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia nananky ny planin'Andriamanitra ho azy. Ny azo fijaliako dia izay tian'Andriamanitra ataoko amin'ny fiainako. Ny azo fijalianao dia izay tian'Andriamanitra ataonao kosa amin'ny anao. Ka izao indraindray izany dia tena mety afinaritra, ary indraindray mety tena anahirana sady azo rena nanao izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Koa mila lavina isan'andro ny faniritsika ary ekeny izay kasainy. Raha tsy manao izany isika dia tsy mendrika ho mpianany. Tena izany, marina ny azy. Ary zao, iza aminareo ny ilaza zavatra mahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Lamina, ndao aloha ianao. Hatramin'ny nandraisako an'i Jesosy Kristy ho tomo sy mpamonjy ahy tao an-tranony sefo dia feno fiadanana aho. Taloha nanany amin'ny zanako ary efa imbetsaka nanonofo ratsy. Fa amin'izao rehefa manonofo ratsy aho dia miarina. Lazaiko an'i Jesosy ilay izy dia esoriny daholo ny tahotra rehetra. Iza koa. Mandrosoa tahiry, misaotra anao tonga. Tsara tokoa fa tonga tahiry tapa-kevitra hiaraka amintsika. Avy za hitady ny zanako. Manahoana dada? Fa naninona izy moa? Zaho ny lehibe ny mpisorona any zanahary ny tany. Izy ane miantso ireo zanahary. Nahoana io no avelanareo mandrava ny fomban-draza antsika? Miady amin'ny zanahary nareo. Ianao mpitondra teny cuisine eto an-tanàna. Miray petsapetsa amin'ity vahiny ity. Mandrisika ny mponina nohitra zanahary. O tany, azafady, vahiny kirangah io. Ary ianao rangitina foana mponina rehetra, hanary ireo zanahary, hanaraka ny Andriamanitra ao. Za mbola tsy nanelingelina anao na ny fivavahanao. Ka maninona izahay no ataonao an'izao? Tsisy fahadisoana nataoko dada. Ny anao efa sangy mihoatra ny loha, ka tsy maintsy toeriko. Mikiry ny saka mahery miantsy no mahafaty azy. Tsy mbola nanao ratsy anao vinanao vina. Tahiry, zanako lahy, dia tena manana didy andraraka ny raha fanasiana eo amin'ny toany. Ary izy tsy maintsy manatrika ireo fombafomba fanao rehefa vonona niosa. Lazao izy anaraka azy aho, sao asaiko taritaritany atreny amin'ny toany. Fa nahoana izy nanao izany?
izao zanahary vaovao zao foana no resany lazainy manota hono izy raha hoe manao ny fombafomba na koa miondrika amin'ny zanaharinay tsy maintsy manao ny fombafomba izy. o tany ataoko fa tsy rary ny anaovanao amin'ny tery vaimanta tsy aleo izy avela isafidy. Isofo tilozanao tsy andraikitrao ny mampianatra zay tokony atao amin'ny zanako. Reko fa lay zanaka ao lako toa manaraka an'io vahiny io ndahoary dia ho hitantsika eo zany zanaharinao vaovao hanampy anao zany. Olona dondro zao zaho hitanao tsara ny fanalanao baraka ahy teto. Zany ve mba hoe fampianarana omenao reo mpanaraka anao haniratsy ranorainy fankatoavana ny tompo no nampianariko azy. aza matahotra tsy haninona aho. tahiry a hivavaka izay ho anao zao dia zao. Ary aoka nareo mba tsy hitebiteby amin'izao mitrango izao. Jesosy no hitantana ny tahiry sy hiaro azy. Hivavaka isika. Kristy tompo mba harovinao tahiry dia momba azy. Mangataka aho fa ny fitiavana sy fangorana ny fony ho an'ireo olona manodidina azy. Ny sandrom-pitiavanao tompo angatahako anao asakambonao azy ary koa ampio izy ho afaka hamela ny heliko ny mpampijaly azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesoa voalaza ao amin'ny teninao fa nomenao hery zahay andresena n'ilay ratsy sy ny asa maizina. Ianao ary ianao hery ny fahamaizinana ianareo tsy manan-kery amiko. Jesosy no heriko andreseko anareo. Tahiry kahoana voniny ianao natateraka ny andraikitrao ndao ento ny siny voatavy feno raha dia ararao eo ambonin'ny sampy eo ary. Tsiry dada. Aizy zany nampianarana zalahy iny ianao hoe tsy hankatoy ny rainao ary tsy raha rany adidy amin'ireo zanahary. Dada, ny ankatoray aman-dreny no ampianarina toy ny fanaoko. Kanefa raha misy safidy tsy maintsy atao na ankatao an Jesosy na isafidy ankatao ray sy reny dia aleo azy zany isafidy ankatao an Jesosy. Dia fivavahana hafahafa no nanankorotana ngia ny fivavahantsika no nahitanao masoandro. Ny anaranao nalaina tamin'ny zanahary vy. Ny tena anaranao dia Ogony. Sa efa dininao zany isan-taona zao ianao dia efa nandray anjara foana ka andao ararao io raha io raha tsy zany ariko tsy ho zanako intsony. Zanakao? Ka zaho mbola ho zanakao foana? Zaho tsy rainao zany. Iantony zanahary ny varatra hamono hafaty anao hatramin'ny rampitsy tahako zao rehefa tsy anaty zany anarany. Zaho mihitsy no hitondry ny fatinao kila forehetra amin'ny ramosenao sy ireo mpanaraka azy. Koa ndety izy miondrika eo anoloan'ny zanaharin'ireo razantsika. Dada, tsy vitako ka. Fa nahoana moa? Dada, tsy tena Andriamanitra io. Mangataka raha vao daholo ireo hery mandany sitraponao eto an-tanàna. Ako potika manda rehetra hifaran'ny fanahy maloto amin'ny anaran'i Jesosy. Asandro ro tahiry ho eo aminao dia ampaherezo izy fikitra aminao tompo. Ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Mahanahoana ramose?
manahoana ry zalahy azo toerana misaotra tompoko. Ramsea, Daoda sao vao niresaka tamiko hoe raha tahiry no misy olana midadana. ny baiboly efa niresaka fanenjehana izany zao mitranga amin'ny fiainan'ny tahiry izao fantatro fa Andriamanitra hiaro azy. Fa sika vera makany amin'ny Odany tsy afaka mondry any rahata. Hitako ny tranony dia le hevitra ny sampy. Oh, toa tsy tsara izany hevitra izany a. Andriamanitra mahery ny Andriamanitrantsika ary afaka mamazo olona izao mihoatra noho isika rehetra miaraka. Ramse, zaho matahotra. Asa misy zao izay mbola ataony dadany aminy. Petera, mpianatra Jesosy, dia nosamborina nahiditra-ponja. Fa ny mpino nivavaka ho azy nandritry ny alina, fa tamin'ny sasakalina nisy anjelin'Andriamanitra tonga ka namonjy azy. Iny aloha zany, Petera, fa tahiry zao ny resantsika Ramsea. Samy arintsika matoky an'ilay Andriamanitra velona raha ny amin'ny tahiry. Ka leo izy Andriamanitra mihitsy no hanao ny asany. No hanao ny asany, tahiry tsy maintsy afaka. Amen. Andao ifanaiky fa metraka azy eo am-pelantanan'ny Tompo. Ahoana, ianao ve tapa-kevitra? Eny ry dada. Tsara be. Dada, mahazo manontany anao ve zaho? Raha fanontaniana mendrika eo valiana. Hono hoa izy meday. Zany no natao hoe raibeko. Fomba ahoana no nahafaty azy? Za aloha tsy ndeha hamaly an'izay. Ary iza aroa? Lehilahy lehibe io ianao tsy halala fa izy ndraiky. Eny dada, efa haiko. Fa ahoana no nahafaty azy? Everinao aho zany fa hijajirika eto. Iainanao manao fanontaniana tala. Dada, mimihitsy aho fa ireny razantsika mpisorona amin'ny tsampy ireny dia samy maty tamin'ny fomba maizimaizina. Ino tenambara? Tsy matahotra ve ianao dada? Gaotriny. Tsy mahafaly ihany hoe dada beko maty nahantra sady jamba. Ary ny dada beko mpisorona malaza tamin'ny tony sampitony. Maty nahantra velona sy fadiranovana. Manahy aho dada. Manahy aho hoe inona indray koa no anjoanao sy izao rehefa... Ino ty lazainao? Azonao no tiako lazaina dada. Tsy azoko azy tianao lazaina. Mafy loatra zany tena voakanao zany. Jesosy Kristy ny fiandohana sy fiafarana. Izy no nahary izao rehetra izao. Zao dada, andao sika nompo an'Andriamanitra velona. Efa lasa dala mihitsy ianao ty. Dada, tsy hitanao namitaka antsika ve reo zanahary reo? Dada nga tsy matahotra hoe tsy aompy. Zaho an'ny lehibe mpisorona azo amin'ity tany ty. Dada, tsy tsara kokoa ve raha to mpisorona ho an'i Jesosy? Ary ny zavatra rehetra izy dada. Tsara fanahy foana, tsy miova mihitsy. Tsy mahazo voakato ianao raha tsy efa tonga saina tsara. Ary andao. Niresaka tamiko ny zanako ary tsy mbola nisy ohatr' izany. Nabaribariny tamiko ny fahamarina. Ny raibeko maty aman-kenatra teny ampovoan-tsena. Novonoina olona romotra. Fa reo zanahariko tsy namonjy azy. Ny raiko indray maty jamba tanteraka tao am-panasiana. Toran-kovitra aho, asako
izay ho fomba hafatesako. Dada, tsy hitanao namitaka antsika ve reo zanahary reo? Dada nga tsy matahotra hoe tsy aompy. Zaho an'le be misorona azo amin'ity tany ity. Zovo zany. Zao ny tompoko lahy. Makanesy amin'ny toany dia avoay le zaza. Ome sakafo izy hoany. Eny tompoko lahy. Tahiry fala mahita ny se tsy miova Andriamanitra. Manahoana tompoko? Manahoana? Fa inona no tranga? Omaly ariva any navoaka ny dada. Tsy faly ilay nandaozako ny fomban-drazana izy. Nefa fantatro ny adi-panahany ilay izy fomban-drazanay. Aiko ianareo fa mivavaka ho ahy. Ilazy dada fa za afaka manompo an'Andriamanitra foana. Ary hitako efa misy fivana maro ao am-pony dada. Tena mahafinaritra. Isaorana ny tompo. Fantatro fa nokasian'Andriamanitra amin'ny fony dada. Hitako teo amin'ny masony izany. Tahiry raha riva ihany dia nao no hitarika ny fivoritsika. Za ve? Ka tsy haiko izany. Tahiry, mivavaka aho asehon'ny tompo hoe iza ny olona eto an-tanàna omaniny sy hampioreniny tsara mbo afaka hijoro vavolombelona amin'ny olona hafa. Hitako izao ny planiny aminao. Dia feny ianao ho tonga mpanompon'Andriamanitra mahatotra tsara. Mba tiako ianao ilaza amin'ny olona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Mino aho fa hitanao tamin'izao tantara izao ny fomba iomanana ahazoa mpandresena raha miara-mandeha amin'i Jesosy. Inona moa ny fitaovana sasany lazain'ny tantara fa ampiasain'Andriamanitra hampatanjaka ny finoantsika. Indraindray mantsy Andriamanitra mampiasa toe-javatra manahirana mba hanampiana antsika hiatrika ady ara-panahy. Raha tsy indrindaona ary ianao miandry ireo herinandro avy dia manomboa mivavaka mangata-pandresena ho an'izay lafim-piainanao mbola misy olana. Mifahara ary ka sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovan-tratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampiny izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazoanareo amony ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra.